Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no voalaza amin'ny Galatianina toko 5 ny andinin'ny 7 manao hoe: aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona ihany no jinjai. Izao indrindra mantsy ny tantaran'iseho, satria navesatra tamin'ity tovavy ity loatra ny adi-tsaina nahazo azy dia nanapa-kevitra ny hamono tena izy. Nieritreritra kely anefa ilay tovavy fa mialohan'ny hanan-tanterahana famonoan-teny izany dia nanantona tompona andraikitra iray tao amin'ny fiangonana kely iray izy. Fantany mantsy fa ny fivavahana kristianina dia mitondra fahafahana. Andro vitsivitsy taorian'izay tokoa dia tsapan'ilay tovavy saika hamonon-tena ny voka-tsoa azony raha nanantona ilay tompona andraikitra tao amin'ny fiangonana izy, ary toa menatra azy indray aza ny anatanteraka ny fanapahan-keviny hoe hamonon-tena. Dia indro fa niverina tamin'ny loany indray ny fiainan'ilay tovavy. Volana vitsivitsy taty aoriana nefa dia nivadika ny rasa, satria toy ny toeram-pitsaboana aretina indray no nieveran'ilay tovavy ilay trano fivavahana, ka dia nataony sanatria ny iverina sy hipetraka maharitra ao amin'ilay fiangonana efa nahitany soa. Eny fa na dia nanompo maso izany toerana nahitany soa izany aza dia tsy nataony intsony, nahasosotra azy, ary tsy tazana tao amin'izany fiangonana izany intsony ilay zazavavy. Andro vitsivitsy monja taorian'izay anefa dia fantatra fa maty tamin'ny loza mpiarakotiana tsy ravina tsy napoizina ilay tovavy. Maty izy, tsy namono tena fa maty. Ry mpiaino an-tsaina, azontsika andraisana lesona lehibe tokoa izany tantara marina izany. Ilay raintsika any an-danitra dia tia hanampy sy hamonjy antsika hatrany, isa minitra, isa tsekondra, kanefa dia manana safidy isika na handray izany na handà izany. Tsy ianao mantsy no mamaritra sy tompony ampitso ary no avy, fa ny izao ihany no anjaranao. Fa iza ny mahalala izay mahasoa ny olona amin'izao fiainana izao, dia ny andro vitsy nandalo foana izay laniny toy ny fihelin'ny aloka, fa iza no ahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy anaoriana aty ambany masoandro. Izany voalaza ao amin'ny toriteny toko 5 andininy 12. Dia mbola manazava sy manamafy izany ihany koa izay voarakitra ao amin'ny Jaona 1 toko 2 andininy 17 manao hoe: ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoa mampofazamalaina, fartomotrany andro izao. Atolotro anao ny fiainako anio sy o mandraky izay, raiso sy tario hitoetra eo anilanao, na dia tsy mendrika ho zanaka. Sofateo ianao Jesosy, solo ny
telokay zay nahatonganay tsy hovery mandrakizay no ny fitiavana ely sambatra zay mitoetreo akaikinao tsy maray satria jesosy no mitantana ny di mitantana ny di Tarika, la voix du ciel. Inona navaliko anao Jehovaray no nisoretry zay nataonao tamiko dia mianina ao fahitandrina ny fitsipikao marina tsy hoaniona ampitso ny voady zay nataoko nefa mora solafaka ty zanakao ampioreriray eny sambatra zay mitoetreo akaikinao tsy maray satria jesosy no mitantana ny di mitantana ny di zay lay onjany fanantenana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna ny fiainako sy ny lalàna ampifaliana trano no iarahana aminao ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra hanaraka resadresaka mahaliana sy tena tsara ho fantatra tokoa isika koa dia manasanao hanigilatsofina hankafy fa misy inona ry soafarany dia tonga vao maraina toy izao tiandriko a ka ndrema tsy tratratrano mihitsy raha tsy andrinilika toy izaoko impiry izay any taty fa tsy tatro mihitsy se ka tsy maintsy mikarakara n'ireo fananana navelany dada sy mama aretsy a hitandriko fa za ny lamatoa dia tsy maintsy za zany no manao izay azo atao rehetra e ka izay indrindra ny eno alehako aty amin'ny sery ndremy e ny amin'inona io ono a tsy tokony ho zaraina amin'izay ve ireo fananana navelany dada sy mamy ireo e amin'izay se tsy sahirana rery mikarakara fa mba samy mikarakara ny anjarany amin'izay sika efatra mena dako inona tsara hoe ry soa afara zany e fa iza no miteny fa mahazo anjara amin'ireo nareo roavavy ka fa iza koa no niteny tamindrema fa tsy mahazo ny fananany dada sy mamy izay roavavy ka dry fa taizan'indray no nisy vehivavy nandova dia dia tanàna sady tsy vitany hoe vehivavy fa mbola fara olona ka manino ny belona no mandova ny ray aman-dreniny nefa sady vehivavy izy ny farany adalany ny zokony lamatoa zany andray raha za mihitsy aloha dia tsy anaiky an'izany e zao fotsiny ry sofara rehefa misy fahasahiranana manjoa anareo roavavy dia teneno ihany aho fa raha ny hoe
anome anjara lova ho ana rorovavy aloha aza manantena an'izany fa tsy isy zany akory. Zahay lehilahy ihany ny tompo marika any am'ireo. Azondry zany andray kosa rindrima maninona e? dada sy mama ary fo ny fahavelony efa nyteny hoe zaraina ny fananany ko Tsisy an'izany sofara. Amboary ny saindriko fa tsy ato amin'ny fianakaviantsika no hitrangany zany. tsike kosa zany rindrima. Fa ahoana e? Tsy maintsy ho fantariko ny zona irovavy sy ny tena ara-dalàna de ho hitantsika eo zay ara-dalàna e. Zay fa lasa tsy manaiky an'izany ako. Sofara, ho aizy ndriko e. Zay fotsiny e. Maro antsika tokoa no mamedram-panontaniana ny amin'ny tokony atao rehefa mandova fananana avy amin'ireo ray aman-dreny, na koa mety hamedram-panontaniana hoe za ve mandova sa tsy, sy ireo fanontaniana maro samihafa mahakasika ny fandovana. Izay indrindra no resahana eto anio miaraka amin'ny mpisolovava Ravelson mbola tiana ndeha ary ho ampandrosoana vahiny miaraka amin'ny namana Rila. Mankasitraka anao indrindra manaiky fampitafa amin'ny mpiain'ny AWR feon'ny fanantenana ramatoa Ravelson mbola tiana. Tsy ahivina amintsika mpiaino fa ny vahintsika dia mpisolovava ao amin'ny lavitra ny mpisolovava eto Madagasikara. Miarahaba anao tompoko. Miarahaba ny mpiain'ny radio AWR. Andao tsy ahivina amin'ny mpiaino ny loha hevitra entinao. Ny loha hevitra ho resahako anio dia mikasika ny fandovana na atao hoe succession. Ya, inona reny no azo amaritana ny atao hoe fandovana ahalalan'ny mpiaino azy bebe kokoa e? Famaritana ao anatin'ny rakobolana ny atao hoe fandovana dia fandraisana harena na fananana avy amin'ny ray aman-dreny, izany hoe fananana izay navelany ray aman-dreny. Ramatoa mpisolovava, inona ny olana na atao koa hoe tsy fahalalana izay fahita amin'ny malagasy manoloana ity fandovana ity? Matetika eo anivon'ny fiarahamonina malagasy dia misy tsy fahafantarana ny lalàna na koa fahadiso-kevitra izay mihevitra fa tsy mitovy ny zoan'ny lahy ny vavy manoloana ny fandovana, na koa hoe tsy mitovy ny laharam-pandovan'ny lahy sy ny vavy. Resaka kolotsaina izy eo anivon'ny fiarahamonintsika. Misy koa hoe tsy mitovy ny laharam-pandovana eo amin'ny matoa, izany hoe ny lahy matoa na ny vavy matoa, sy ireo mpiray-tam-po aminy ambony hafa rehetra. Ny lahy matoa indrindrandrindra no mieritreritra fa hoe manana zo mihoatra na manana zo betsaka kokoa mihoatra ireo ray-tam-po aminy. Eny tompoko, raha izay no zava-misy eo amin'ny fiarahamonintsika malagasy, amin'ny mampahay lalàna anao, inona no azonao hanazavana izay eo amin'ny lalàna? Ny lalàna fa 8/12 tamin'ny 4 Jolay 2017 momba ny fandovana sy ny didiny miafina ary ny fanolorana no milaza fa mitovy ny zoan'ny lahy sy ny vavy manoloana ny fandovana. Ny 5/10 anefa dia milaza manao hoe amin'ny teny frantsay: les époux n'héritent pas l'un l'autre, le conjoint survivant étant relégué au 8e rang sur la liste des héritiers. Azavaiko tsotsotra ilay izy. Ny mpivady dia tsy mifandova. Ny vady izay tavela raha maty izany anankiray dia lasa any amin'ny laharana fahavalo amin'ny lisitry ny mpandova. Ka io andininy io angamba no anisan'ny mahatonga ilay fahadiso-kevitra ankoatran'ilay kolotsaina izay niresahako teo aloha, misarika ny sain'ny mpamaky hevitra fa tsy mandova ny vavy. Dia miverina kely zany misarika ny sain'ny mpiaino hiverina amin'ilay famaritana teny am-boalohany milaza hoe ny atao hoe fandovana dia fandraisana harena na fananana navelan'ny ray aman-dreny. Dia ahoana indray izany no hanazavana le lalàna 5/12 vao niresahanao teo tompoko? Tsara mantsy ny tena hahafantaran'ny mpiaino ny tokony ho fiainana manoloana ny lalàna. Io 5/12
amin'ny lalàna 8/12 tamin'ny 4 Jolay 1770 dia miresaka mikasika ny tsy fifandovana eo amin'ny mpivady satria ilay famaritana ny atao hoe lova dia fananana ny raisin'ny olona iray avy amin'ny ray aman-dreniny. Izany hoe fananana tsy niarahan'ireo mpivady niary, fananana izay an'ilay lehilahy zany na an'ilay vehivavy manokana. Koa raha misy ny fahafatesan'ny iray amin'ilay mpivady dia tsy mandova velively ny fananan'ilay vadin'izay maty izy, lovany io maty io avy amin'ny ray aman-dreniny. Izany hoe ilay vady tavela zany tsy mandray an'ny lovan'ilay maty. Ya, andeha ho averintsika kely raha matopo solovava. Izany hoe raha fananana ny lovain'ny lahy na ny vavy avy amin'ny ray aman-dreniny izany dia tsy lovain'ny andaniny na ny ankilany raha maty ny vadiny. Dia ahoana indray izany ny fipetraky ny lalàna raha toa ka fananana niara-noariana tao an-tokantrano ilay fananana. Raha ohatra ka fananana niaraham-bivady niary tao an-tokantrano kosa ilay izy izay no misasaka raha misy ny fizaram-pananana. Izay zany ny voalazan'ilay 9/12. Fa io indray moa zany mbola resaka hafa, lohahevitra hafa izay mety mbola hodiny antsika any aorinany. Mankasitraka indrindra tompoko. Fantapatatra ao amin'izay zany ny atao hoe fandovana. Mety ametra-panontaniana angamba ianao hoe dia iza zany no andova raha tsy mandova ny fananana no lovaina tamin'ny ray aman-dreny ny vady. Ho fantarintsika amin'ny fandarana manaraka ny mahakasika izany, fa ho faranantsika hatreo aloha ny androany. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Ravelison mbola tiana nanampy antsika hahafantatra ny tokony ho fiainana manoloana ny fandovana. Isaorana ihany koa ianao mpiaino na haritra ny aino. Raha misy fanontaniana manidikitika anao na fanampim-panazavana tianao fantatra dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Zohanitra Srilahy no ny farimbona nahatotosa ny fandaharana tsara ho fantatra no renesinao teo. Andriamanitra ny tany tsirairay mandrapitafa tompoko. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Groupe La Voix des Archanges. Ilay feon'ny fanantenana.
AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Fifaliana lalan-davaonay mpiaino jaina ny miaona aminao amin'ny alalan'ity fandarana izay atolotry ny radio adventiste maneran-tany ity. Maniry ianao koa mba handray fahasoavana eo ampanarahana izany eo amin'ny vata fandraisam-peo ny namana fehizoro manolotra kosa Yolande Tsiromanana. Tamin'ny taona 7 rehefa naresan'ny Brésil teo amin'ny lalao famaranana ny ekipa frantsay dia lasa tompon-daka eran-tany teo amin'ny baolina kitra. Akory ny orakoaka sy ny fifalian'ny mpanohana ny La Frantsa tamin'izay. Mibosesika amin'ny mpanao gazety nanontany ny fihetseham-poninga Aimé Jacquet, mpanazatra ekipa frantsay ny amin'izao fandresena goavana izao. Teo maso ny mpijery sy ny fahitalavitra na ny televiziona maneran-tany izy no teny hoe je ne pardonnerai jamais, jamais je ne pardonnerai. Zany hoe raha dika tsotsotra amin'ny teny gasy, tsy amelan'ireo olona ireo mihitsy aho, tsy amelan'ny heliko ireo olona ireo aho, tsy amelan'ireo mandrakizay aho. Tahaka ny teny hoe ananako alahelo foana ireo olona ireo. Ny mpanao gazety moa ny tiany resahana tamin'iny satria mpanao gazety dia manakina foana. Nalaza be ity mpanazatra Aimé Jacquet ity, indrindra moa ity hoe tsy famelan-keloka izay nidradradradrainy ity. Dia lasa ny fisainako. Dia niteny rery nanao hoe fa inona tokoa moa ny tokony atao raha misy olona nanao ratsy na nanaratsy ny tena. Avela sa tsy avela ny eliny. Fa inona moa no atao hoe mamela heloka? Inona moa no mety fatiantoka na tombontsoa mamela heloka? Aleo ny Baiboly no hamaly izany fanontaniana mampieritreritra izany. Famelonany ko afa-tsika ny Baiboly anefa dia manasanao ahivavaka. Ray malala izay ny an-danitra, misotranao izahay satria afaka manokatra ny Baiboly ary andinika izany ankehitriny. Miaonay ny fahendrena, ny tsilontsaina, mba azahoanay mahafantatra izay tokony ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Ny tiako hisarena ny saintsika ho jerentsika fohifohy dia ny amin'ny toetra an'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Baiboly. Salamo 7:9-9. Salamo 7:9-9. Mamindra fo sy miantra Jehova, maro-po sady be famindrapo. Tsy mandateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Araka ny voalaza eto, Andriamanitra dia mamindra fo, miantra, maro-po, be famindrapo. Dia ahoana koa ny voalaza? Tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay. Ao amin'ny Salamo 7:9-9. Salamo 7:9-9. Misaora an' Jehova ary fanaiko ary azy misy adinonao ny fitahiny rehetra izay mamela ny eloko ao rehetra. Inona ny voalazan'i Davida mpanao salamo eto? Mamela ny eloko sasatsasany ve Andriamanitra? Tsia, mamela ny eloko rehetra Andriamanitra. Amafisy ny mpaminany Mika ireo toetran'Andriamanitra ireo ao amin'ny bokin'ny Mika, Mika 7:7-20. Mika 7:7-20. Mpaminany kely io Mika io. Izao ny lazainy, iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela eloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany. Tsy mitana fahatezerana ho mandrakizay izy, fa tia famindrapo. Ireo toetra ireo no mampiavaka an'Andriamanitra amin'ny sampy sy ny hafa rehetra. Andriamanitra dia tia famindrapo, tsy mitana fahatezerana ho mandrakizay. Eny, marina fa be famindrapo Andriamanitra
ary tsy mitana fahatezerana ho mandrakizay fa tsara ny manamarika fa izany tsy midika hoe andao ary anararoatra fa mamela foana Andriamanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny Marka, filazantsara no soratan'ny Marka 7:7-20 Marka 7:7-20 Jesosy no miteny lazaiko aminareo marina tokoa hahazo famelan-keloko ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenan-dratsy rehetra izay ataony, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay. Izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay. Inona moa ity hoe miteny ratsy ny fanahy masina ity? Izay manao tsinotsinona, na tsy miraharaha, na manampitsofina, na manao fananiana tsy miaino, izany no hevitry ny hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Andonge vakitsika ao amin'ny Obolana 7:7 izay manentsy tadiny tsy hain'ny lalàna na ny fivavahany aza dia efa avetavetana. Izany hoe ny toetran'Andriamanitra tsy miova, mamindra fo izy, tsy mitahiry fahatezerana izy, fa ny olona ny tsy miraharaha, manampitsofina, manentsy tadiny, tsy mihaino ny lalàna, tsy mihaino an'Andriamanitra, ka mahatonga azy ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Raha mandinika ireo toetran'Andriamanitra ireo dia manontany tena manao hoe aiza ho aiza ny misy ahy? Mba tia famindrapo ve aho? Tsy mitana fahatezerana ve aho? Mamela heloka ve aho? Mety hiteny angamba ianao hoe izy Andriamanitra mahavita izany fa zange olombelona. Za veranga dia za foana tsy maintsy mamela, fa mba malahelo ihany aho, mba tezitra ihany aho. Mety hiteniteny tahaka izany isika. Kanefa raha tonga tety ambony tany Jesosy dia tonga olombelona. Ary raha tonga olombelona izy dia nanome ohatra mba harahan'ny olona teo amin'ny fiainany, ary nanome fampianarana koa. Andeha ho jerentsika indray mikasika ny fampianarana nataon'i Jesosy. Raha nampianatra ny mpianany ivavaka Jesosy ao amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo izay hain'ny maro tsy enjery, dia izao ny voalaza. Matthieu 9:12 Mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Lioka 9:17 Lioka 9:17 Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohana ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Matetika izany dia izay ataon'ny tena ihany no mivaly amin'ny tena, koa tsy magaga raha mampirisika Jesosy hoe mamela. Matthieu 7:12-20 Matthieu 7:12-20 Dia nanatona Peterika nanao taminy hoe Tompoko, impiry moa no anontany rahalahako amiko ka avelako izy? Hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito ampy 70. Izany hoe ampitomboy 77. Be dia be nge izany. Tsy tokony misy fetra ny dikan'izany. Tokony hamela foana izany ny fahadisoan'ny hafa. Lioka 3:14 Lioka 3:14 Ary hoy Jesosy, raiko mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Teo alohan'ny olona izay nandefina azy nanombo azy teo amin'ny azy fijaliana Jesosy, dia tsy nalameloka, tsy niteny ratsy, tsy nanozina, na nitahiry fahatezerana, fa namela ny elony, ny fona ny vavaka ho azy. Raiko mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Inona ary ny torohevitra omen'ny soratra masina mikasika ny fahatezerana sy ny famelana ny hafa? Efesiana 4:5-17 Efesiana 4:5-17 Tezera fa aza manota. Ary eo ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezerinareo, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Izay izany ny tombotsoany tsy mitahiry alahelo, tsy manome fitoerana ho an'ny devoly. Azo atao ny tezitra, fa tsy tezitra maritra,
tsy tezitra mandrakizay fa fahaverezana ny miandry ny olona izay manao folentika manana fahatezerana maharitra. Andiny ny farany vakitsika izay angamba azo lazaina hoe ho filamatra ho aisy ho anao no andeha ho vakiana ao amin'ny Tesalonianina 1:5 andiny ny 4:20 sy 7:20. Tesaloniana 5:5 andiny ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Mifalimandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Mifaly, mivavaka, misaotra, izany no hitondra fiadanam-po sy fahombiazana amin'izay rehetra atao. Alaviro ny fahatezerana, alaviro ny lolo-po, alavirina ny alahelo isan-karazany rehetra, fa mifaly mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Iriko mba ho tanteraka aminao izany fifalian'ny tompo izany anio. Ray malalo, misaotra anao zahay na ny fampianarana anay tamin'ity anio ity dia ny amin'ny famelan-keloka. Ampio zahay mba tsy hanana lolo-po, mba tsy hitahiry alahelo, mba tsy hitahiry fahatezerana, fa ho mpamindra fotokoa tahaka anao Jesosy. Aoka ho fiainam-pifaliana ny fiainanay, feno vavaka ary feno fisaorana. Fa amin'ny anaranao mahavontsy Jesosy io no angatana izany vavaka izany. Amen. Radio feo ny fanantenana. Toetra lalina ho anaty
satria manananao ilay tsy mba mandao fifaly fiombiana tany nome azy mandraky izay mpanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko fianakaviana fon'ny fiarahamonina ny fanomezana indray isika ko manasanao ahakatoerana tsara indrindra fa ianao zatovo lahy satria mbola torohevitra mahasoantsika no entinao anao eto ny fahasalamana ho isika no andry sy fototra iankina ny fahombiazana ahafahanao zatovo lahy hiatrika reo adidy sy andraikitra goavana miandry ianao rehefa anambady ianao efa nitany saina teto fa ny rivotra madio ny masoandro ny rano ny sakafo voalanjalanja ny fampiasantena ny fialan-tsasatra ireo dia fanomezana maimaim-pona no men'andriamanitra anao mba oloha rano hitobahan'ny fahasalamana eo aminao ary rehefa nentina taminao teto ireo torohevitra rehetra mba ahaizanao mampiasa izany ampiheverana sy ampahendrena tsy tapitra treto akory izany torohevitra izany fa mbola misy fanomezana maimaim-pona izay natolotry ny mpaharentsika azontsika ampiasaina tsara ahasalama anisan'izany ny fahalalana ondy ndenge hojerentsika indray ny mikasika izay misy mpanoratra kristianina anankiray namaritra fa ny fahalalana oniny dia fanafoanana tanteraka ny zavatra ratsy ary fampiasana amin'ny antoniny na ampahendrena fatratra ny zavatra tsara hitanao amin'izany ny ilanan'ity fahalalana oniny ity satria manampy antsika hifady ireo zavatra izay mety manimba antsika rehetra izy na amin'ny lafin'ny sakafo izany na amin'ny lafin'ny fitondran-tena na amin'ny lafin'ny fihetsem-po na ny eritreritra ary manampy antsika hifidy ny tsara hatrany ny fahalalana oniny manampy antsika hife izay zavatra tsara mba tsy ho voarobaroba ny fahalalana oniny misy fetrika mivantana eo amin'ny saina ity fahononany tena ity satria ananana heritsaina ny fanananao fahalalana oniny ary fantatsika tsara fa ny olona matanjaka ara-tsaina dia olona tsy mora andairana retina manaraka izany ihany koa ny fahazaranao amin'ny fahonona tena dia mitarika anao hanana toetra mahitsy sy tsara tsarovy izany fa ny olona tsy mahony tena dia olona tsy dia manana toetra mahitsy sy tsara loatra fa mora mirony etsy mora mirony roa tsy fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina fotsiny izany no azonao amin'ity fahalalana oniny ity fa fahasalamana ara-toetra ihany koa izay azo lazaina hoe mitarika ho amin'ny fahasalamana ara-panahy rehefa manana fahalalana oniny izany ianao dia lasa salama ara-batana ara-tsaina ary salama ara-toetra izay mitarika antsika ho amin'ny fahasalamana ara-panahy ny torohevitra ho antsika izany indrindra fa ianao zatovolahy dia mizahanana fahonona tena ary mba ahatraranao izany dia miaraha miasa amin'Andriamanitra ka reto ary misy dingana 3 izay homenanao
mba arahanao. Voalohany, mitandrema, aza matokotoko tena foana ka hevitra nao hoendry tsy ho tratry ny fakapanahy ifidiny ratsy. Aza matoko tena zany. Faharoa, miambena, aza mamela irika na dia kely aza hidiran'ny ratsy eo aminao. Ary ny fahatelo dia mivavaha mandrakariva satria ity fivavahana ity no aro anao mba tsy ho tratry ny ratsy. Dia amafisina amintsika eto izany fa tena ilaina ny fahalalana onony a. Ilaina satria manampy antsika hifady ny zavatra ratsy izay mety manimba ny fananantsika fahalalana onony. Tsy amin'ny sakafo ihany ho isika fa ny fitondran-tena, ny fihetseham-po, ny eritreritra. Manampy antsika hifidy ny tsara izy a, dia hifehy izany tsara izany mba tsy ho voarobaroba. Misy fiantraikany eo amin'ny saina ihany koa ny fananana fahononan-tena. Satria ny olona matanjaka ara-tsaina ho isika dia olona tsy mora andairana aretina. Dia ilainao izany ary entanina indrindra ianao zatovolahy mba hiezaka hanana fahononan-tena, mba ahafahanao manana fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina, fahasalamana ara-toetra izay mitarika anao hanana fahasalamana ara-panahy. Tsy ho hainao nefa ny hifehy izany, tsy ho hainao ny hanana fahononan-tena fotsiny amin'izao, fa mba hatratraranao izany dia miaraha miasa amin'Andriamanitra. Izany fiarahanao miasa amin'Andriamanitra izany dia misy dingana telo. Ny voalohany ho isika teo dia mila mitandrina ianao. Aza matokotoko tena foana ka mihevitra anao hoendry, tsy ho tratry ny fakapanahy hifidiny ratsy, fa mangatà mandrakariva amin'Andriamanitra hanananao fahendrena. Faharoa dia miambena mandrakariva, aza vela hisy hirika hiditra na dia kely aza ahafahan'ny ratsy miasa eo aminao. Ary ny fehin'izany fahatelo dia mivavaha mandrakariva, satria ny fivavahana no aro anao mba tsy ho tratry ny ratsy. Dia hatreto any koa aloha ny fiarahantsika tamin'ity fandaharana ity. Ho tohizantsika izany torohevitra izany amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra, fa ny fanentanana ataonay dia izao: ataovy ny fampiarana e, angatao Andriamanitra hanampy anao, fa tena tian'Andriamanitra fanananao izany fanapahan-kevitra hanaraka ireo torohevitra ireo izany dia ho ampiny tokoa ianao. Namanao fanjaniaina no niaraka taminao teto nanolotra ny fandaharana, niaraka taminaka ny sahana ny lafin'ny teknika. Veloma vetivety samotahin'Andriamanitra ô. Atokanay, atokanay, tarika feo mahery. Atokanay, hanomponanao ny fatanoranay. Jesosy ô, Jesosy ô, ka tsy janona maty zahay mala-piaranay ty tany ity. Feo mahery no anehoanay ny tena lazahoana, ka misandratary ilay tsara indrindro manakizay, ho manakizay. Amvoindro amindrenao Jesosy, kantolotra ny anarana, nairatra ny fanasitranana, anavotana nandiranay lay afatra, mampitraka ny drafonao, ka ho izahay hoe itirea wirawao, ka ho izahay hoe hanumpanao tanteraka. Amvoindro amindrenao Jesosy, kantolotra ny anarana, nairatra ny fanasitranana, anavotana nandiranay lay afatra, mampitraka ny drafonao, ka ho izahay hoe
intirea wirawa kabubizahaibe hanompoanao tanteraka ka indrofa hatokanay 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 hanomponanao ny fatanoranay jesosio jesosio ka de indoreny tenanay manaiky ampiasa lovirakao feo mahery no anambaranay lay afatravy aminao ka mafenololay fanay pakahery zahay mpanomponao mpanomponao midanda sikandisa feno fandika fakapana laisandrina mitsotrare azamanda naniranay layafatrao mampitraka lay fiavinao ka oizahaibe haleluya osana ka oizahaibe hanompoanao tanteraka midada sikandisa feno fandika fakapana laisandrina mitsotrare azamanda naniranay layafatrao mampitraka lay fiavinao ka oizahaibe haleluya osana ka oizahaibe hanompoanao tanteraka feo mahery anambarana lay afatravy aminao ka mafenololay fanay pakahery zahay mpanomponao mpanompona faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana faly indray ny namanao paster andrena sojaona izay miaraka amineo eto amin'ity fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra ity melohany hidirantsika amin'izany dia manasanao hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika andriamanitra rainay be fitiavana sy tsara indrindra izay ny an-danitro isaoranay mandrakarivo ianao ny amin'ny fitantanana izay nataonao teo amin'ny fiainanay tamin'ny lasa rehetra ankehitriny dia tonga eo amin'ny famaranana sady zao fiarah-mianatra ny lesona nandrito ny andro maromaro izao izahay ko aoka ny fananao hitarika anay hatrany anampy anay mba azonay mandray ny lesona tianao omenanay sy azonay mampiatra izany eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany amen. meloha ny dirantsika eo amin'ny famitinana sy ny fampiarana satria bebe ihany izay lesona ny anarantsika teto izay dia andeha averintsika alohan'ny tsenjery mino afa efa haintsika izany ankehitriny enemana no anaovana raharaha fa ny andro fahafito dia tena andro fitsarana dia fivoriana masina aza manao raharaha akory ianareo fa sabata ho an'i Jehovah eny amin'izay firenenareo rehetra izany Levitikosy 7:20 ny andininy 7. Ho famtinana izay rehetra ny anarantsika teto nandritran'izay andro maromaro izay sady ho fampiarana dia andesika maky andalateny vitsivitsy nosoratan'ilay mpanoratra kristianina antsoina hoe Ellen White tao amin'ny boky maromaro izay nosoratany. Ovakitsika voalohany indrindra izay nosoratany tao amin'ny ilay boky mitondra ny lohateny hoe Testimonies for the Church, boky 9,
pejy 350 izao no nambarany. Mandritry ny herinandro isika dia tokony hisaintsaina ny amin'ny sabata sy iomana mba hitandrina izany arak'izay voalazany didy. Tsy tokony amin'ny mahalalana azy fotsiny no hitandremantsika ny sabata. Ny sabata zany dia natao mba ho saintsaintsika mandritry ny herinandro ary mandritry ny herinandro kanefa tokony hiomana ho amin'izany. Dia toy izay ihany koa ny fanambarana nataony eo amin'io boky io ihany fa ao amin'ny pejy 220 indray. Hoy izy: mitandrina ny sabata ny lanitra manontolo, kanefa tsy amin'ny fomba tsy misy aina no anaovan'izy ireo izany. Amin'io andro io, Andriamanitra sy ireo anjely dia tsy mipetra-potsiny tsy manao na inona na inona. Amin'ny andro sabata dia tokony hifoha ara-panahy isika. Nahoana? Satria andeha hiaona amin'Andriamanitra sy Kristy mpamonjy antsika amin'io andro io isika. Ampinoana dia azoka atao ny mahita an Jesosy, maniry fatratra ny amelombelona sy hitahy antsika rehetra Jesosy. Inona zany no lesona tsoantsika eto ihany koa? Ny sabata dia tsy natao tsy hanaovana na inona na inona, fa misy zavatra izay tokony ataontsika amin'izany ary mikasika indrindra ny lafiny ara-panahy izany. Noho izany dia tokony efa hiomana sajantsika, atsiaro fa ny sabata dia fotoana izay natokantsika hiaonana amin'Andriamanitra, hiaonana amin'ny Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy antsika, ary ampinoana no anatanterahana izany. Ny andalateny farany izay nisoratany dia amin'ilay boky nampitondraina ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy, pejy 700. Hoy izy: mila ny fanampian'Andriamanitra mihoatra noho ny amin'ny andro hafa rehetra isika rehefa sabata. Ajanontsika ny asa fanao mandritry ny herinandro, lanitsika miferitreretana momba an'Andriamanitra sy ny fiankofana aminy ny sabata. Mangataka fikarakarana manokana amin'Andriamanitra mihoatra noho ny amin'ny andro hafa rehetra isika amin'ny andro sabata. Mangataka aminy isika mba hijerentsika amin'ny fomba manokana, maniry fatratra ny fitahiana be dehibe sy tsara indrindra avy aminy isika. Tsy miandry ny sabata ho tapitra Andriamanitra vao hamaly ny vavaka ataontsika. Tsy mitsahatra na oviana ny asa ataon'Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa, tsy tokony hijanona hanao ny tsara na oviana isika. Ny sabata dia tsy midika ho fotoana tsy fanaovana na inona na tsy misy ilana azy. Ny lalàna dia mandrarantsika tsy hanao asa na inona izay tsy masina amin'ny sabata. Noho izany, ny asa fivelomantsika dia tsy maintsy atsahatra. Tsy tokony hanao izay ampifalifaly antsika na hitady vola isika amin'ny andro sabata. Tsy maintsy manao izay nataon'Andriamanitra taorinina amorona ny lanitra sy ny tany isika. Nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Noho izany dia tsy maintsy manao toy izany koa isika. Mila mitsahatra, miankohoka ary manao asa masina isika amin'ny sabata. Nanasitrana ny marary tamin'ny andro sabata Jesosy. Ny asa toy izany dia mitarina lalàn'Andriamanitra sy manaja ny sabata. Hitantsika eto izany fa ny sabata dia natokana hiaonantsika amin'Andriamanitra. Noho izany dia tsy midika akory hoe tsy hanao na inona intsika amin'ny andro sabata, fa tahaka izay nataon'i Jesosy, nanasitrana ny marary, nanampy ireo rehetra izay nila fanampiana izy, izany dia asa izay tokony ataontsika amin'ny andro sabata. Fa mifanohitra amin'izany kosa, ny asa fanaontsika andavanandro mandritry ny herinandro dia ajanona hatreo. Sorantsika Andriamanitra ny amin'izay fotoana ny meny antsika teto izay. Indro ary fampitinana foya ny amin'ireo lesona izay nianarantsika teto nandritra n'izay andro maromaro izay. Ny sabata zany dia fahatsiarovana ny famoronana izay nataon'Andriamanitra. Noho izany dia tsy ireo mpanao politika ihany no tokony hiady hevitra mafy ny amin'izay fomba izay tokony hikolokoloana ny tontolo iainana sy ny zavaboary, fa isika dia tokony hanao izany satria Andriamanitra no nahary izany. Ny sabata ihany koa dia natao mba hanompoantsika ireo manodidina antsika, ao anatin'izany ny ankonantsika, ny fiangonantsika, ny fiarahamonina misy antsika, ary tokony ataontsika ampitiavana izany, fa anisan'ny manampy antsika, manome antsika fahafahana
ny fanaovana izany amin'ny andro sabata. Ary ny farany izay tiana resahana dia izao: satria Andriamanitra no namorona ny taranak'olombelona ray manontolo, noho izany dia tokony ho ny fomba fijerin'Andriamanitra ny olona no tokony ho fomba fijerintsika ireo olona izay miaraka amintsika ihany koa. Noho izany ary dia tsy tokony anao fanavaka vaham-bolokoditra isika, na anavakavaka foko, na saranga, na ny malay, na ny mahavavy, satria isika rehetra dia samy noforonina araka ny endrik'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia tia antsika rehetra. Mifarana treo ny fiarahantsika mianatra ity lesona 10 ity, misaotra antsika rehetra izay naharitra tamin'izany fiarahana izany, mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fiarahantsika mianatra manaraka indray. Mialoha ny amaranantsika an'izany dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, isaoranay anao satria no tahianao izay nandritra izay andro maromaro izay, nanana tombotsoa afaka nianatra ny teninao. Ny fananao ne no ampitoetra ireny lesona ireny, anampy anay mba azonay mampiatra izany eo amin'ny fiainanay, indrindraindrindra mba hita fitsarana sy fiadanana eo amin'ny fitandremana ny sabatanao izahay. Dia taio ny mpiaino tsiraray avy izay nanaraka izao fiarah-mianatra ny teninao izao, taio ny tokantranonay rehetra, ary ny fahasoavanao ampomizara sy ny fiadananao ny ho aminay mandrakariva. Minaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny namanao pasteur Andrena Sojourna no niaraka taminao nandritra izay andro maromaro izay, ary namana samina teo amin'ny lafiny teknika. Mandra-piona ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.